Notokanana Tanosbe ny fisian'ny tetikasa sakaizan-drano kendren'ity tetikasa ity ny ahatonga ny CSB ho modely sy ho manara-penitra ny ho mpanentana ny fiarahamonina mba hisitraka sy kajy ny fahadiovan'ny rano. Vola farasoa amin'izany Todson François. Asa fisorohana ara-pahasalamana enti miady amin'ny valanaretina avy amin'ny rano no iantsoroan'ny tetikasa CSB sakaizan-drano fanadiovana sy fidiovana miisa 17 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny 5 dia napetraka aty amin'ny faritra DIANA sy SAVA ka anisan'izany eto amin'ny be manondro be izao notokanan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka izao. Firenena manana CSB midovasy betsaka sy eto Madagasikara amin'ny firenena rehetra izay toana izy ireo amin'izany fanatsarana ny resaka fanadiovana sy ny fidiovana izay singa anankiray lehibe tokoa anatin'ny fitadiovana ny fahasalamana. Fisambatan'olona izay miasa eny amin'ny fahasalamana fototra na ahafahana tonga amin'izany tampony izany miasa fitefeoiaden'ny fotony ahafahana mahazo amin'izany certification izany. Akasitrahana anareo izay fotony amin'ireo faritra anankiroa miasa amin'izany CSB misy 20 izany. Ministera fahasalamana manokana dia isan'ny paikady napetraka ny fanatsarana amin'izany resaka hygiène izany na ny fahadiovana. Rehefa ohatra hoe ka manaja izany fahadiovana izany tsika dia be lehibe ny aretina izay azo soroana ao anatin'izany ahafahantsika miditra ao anatin'izay lafiny fisoroana izany. Miara-miasa manatanteraka ity tetikasa ity ny ministeran'ny fahasalamana sy ny district ary ny commune. Madagascar est un pays prioritaire pour les États-Unis dans le cadre de la stratégie mondiale pour l'eau de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Nataon'ny fiara-miasa ny gouvernemanta amerikanina ho lahara-pahamehana eto amintsika ny ezaka rano fisotro madio sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Ny tanjona dia ny isoroana ireo valanaretina avy amin'ny rano mba hiarovana amin'ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza. $12 ny teti-bola natokana ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ary $7 kosa natao ho an'ny famatsian-drano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Notolorana mari-pakasitrahana ireo mpiantsehatra ara-pahasalamana eny amin'ny CSB ato anatin'ny faritra SAVA sy DIANA.